Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'ny zao an'io zao a. Ny ambassadeur ny Yahosoa Elia no mandroso atotokatrantsika mitondra ny fampianarana lalana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tokony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokatrano tena koa ny ambassadeur ny Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika indray amin'ny teny ety a. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy naheno ihany koa zany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika koty valitiny nanararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo a dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely a ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany dia nandray fanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay a dia namorona ny anarany amin'izay a ny olombelona rehetra rehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesiala ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0 nefa ny bokin'ny Israelianina bokin'ny Jiosy efa tany amin'ny moins 1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa zany fa zany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose zany dia efa tany amin'ny taona moins 1500 moins 1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaiky ny maro satria fa ela loatra izy a dia tsy hita intsony le tena hoe précis tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty oriana daholo zany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany amin'ny tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakan'ny zareo tao amin'ny fahatry ny Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rariny zareo raha namorona ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy a taty oriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria ny atamin'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy zay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve zany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada mala Yayava ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada mala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny soratra masina. Jerevantsika ary ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampidirintsika zany teknisianina sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary etetra zany. Araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Isaia toko voalohany misy angeny tao jerevantsika voalohany. Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezeran'ny dada Yava tamin'ireto
zanak'Israely eto zany. Raha mametrany dia mahasoa maraikitra kely zay ao mety tsara. Isia toko voalohany a dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany. Hoe eto zany tsika dia ahitany atezeran'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka zay mihitsy natezitra ny dada Iava ary nanao tsy mety izy. Zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary nisarahan'ny dada Iava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Iava dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa niditra teo. Any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambassadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty e. Dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany, tena tsy mety amin'ny mihitsy n'izay teny izay. Aleo vakitsiro nisy atoko fa 7:20 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety amin'ny mihitsy io fahotana io. Ka raha ianao zany mpanota, ny fivavahanao miteraka anao mpanota, ohatra mpanotanao rehefa tsy haihavany antsoinao dia efa mpanota ianao. Raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy haihavany antsoinao dia mpanota ianao satria io ny orizinalina natsoiny Abrahama. Ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy, lozika be nge zany. Na ianao koa ry comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe haihavany tao anatin'ny bokin'ny Israely ihany. Dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony. Ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao? Na ianao ngira dia micomprendre hoe tsy marina ity sary ity e. Ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina. Satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjinareo. Nao vaketsika nisy atoko fa 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa iarahantsika mijery tsy mamaky vonina ry dada Iava sy Osba. Endro ny tanany Iava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany anareo ka dia tsy mihaino izy. Io zany no mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota noviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandringana mpanota mihitsy ny ary moa izy io. Nketsika jery teny Andriamanitra fa dia ho arahantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokin'ny mpaminany dao dia efantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika tsika aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manome nareo koa siny hoe koa misy tenty mba hojerevantsika. Ao amin'ny Jeremia toko 9:10 dia andininy 7 sy ny 9. Jeremia 9 ka hatramin'ny 18. Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18. 16 voilà. Mihetsika hijery an'ity teny ity indray. Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18. Fa izao no lazainy Iava. Ity zany le hoe teny milaza mihitsiny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io. Ohatra lehilahy iray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia ilay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa fa io ny mpaminany farany tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus non, c'est un faux nom zany, anarana diso zany, anarana grika zany, tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany fa ny mpaminany Israelianina farany Yahosoa no anarany zay. Ary izay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe
aoka ny lehilahy anankiray anambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray anambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra iayava io. Zay raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy ny namoronany azy, ary lehilahy ray manambady vehivavy ray, ka ahoana moa zany nareo lasa manambady be dia be? Zay nge tenen'ny mpaminany farany hoe, ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany israelianina, tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany israelianina, satria mpaminany israelianina no henoina. Ity amin'izay antsika rehefa avy eo fanao tsy ero tsy amin'ity le Jeremia 16:3, Jeremia 16:9-18. Fa izao no lazainy avà tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny israelianina zany le teny, satria tezitra be dada Iavà. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe, nahoana moa Iavà no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Iavà Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao amin'ny hoe, noho ny nafoizany razanareo ahy, hoy Iavà, sy ny nanarahany andriamanikafa, sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa, ka tsy mihaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 1:20 ary ny faketsikeliana le hitranga: ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo, any no hanomponareo andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsiny aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatry ilay izy nanompo andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra, dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany, raha vao Iavà no anarany, dia io Iavà io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Iavà no anarany, dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Alà, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehova, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana izay, ary ny aika izy fa diso ny anazy. Dia izany misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, dia efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy mino dia andany eno tsara le fampianarana larana voalohany, fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe, teto no natomba nareo nanovany io anaran'io, zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel, nararotin'ny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Iavà tamin'ny israelianina, nisy nanararoatra, ary dia novaina amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Iavà, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatrinareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina. Za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina any amin'ny bokin'ny Israelianina foana amin'izay, satria any Israelianina io Andriamanitra io fa tsy any hafa firenena. Andriamanitra ny Israely raha vao hoe i Abrahama dia Israelianina ny tena mahay an'izay, dia zareo i Mose, satria Andriamanitra Mose izy. Dia i Mose manana ny boky ny atao hoe Sefer Torah, efa nampianariko antsika koa. Ao anatin'ny Sefer Torah ny bokin'ny Mose, izay tsy azonao lavina mihitsy. Ary io Sefer Torah tena ao anatin'ny teny jiosy io,
ny anarana hoe Sefer tena teny jiosy mihitsy izany. Olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ngeo anatin'ny lalàna jiosy nge zany teny hoe Sefer Torah zany anarana jiosy anarana bokyny jiosy zany. Eo mihitsy zany teny zany fa tsy hoe zany mamorimorona azy eto fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokyny jiosy ny hoe Sefer zany ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferim zany avelantsika moa zany fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso Andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy hahavanana tsoanao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay zay ny fahamarinana ary mampanotanao sahady zay ary porofon'izany ianao manambady be diabe raha olona ray manambady rosy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany. Ny fanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny hahavana ianarany dia efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy ny tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io Andriamanitra io dia hiahava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsiny izy ary nisaraka tamin'ny Israelianina ary io fisarahana io mihitsiny no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'Andriamanitra eto. Zay iny mahatonga miteny aminareo olombelona amin'izao génération zao hoe raha nisinao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy. Raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany aza manao an'izany tsony fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina. Zay nahatonga ny Eliana ampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama ka raha vao novainao zay Yahava zay novainao hoe Allah na Jehova na Yahvé efa tsy mety na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be diabe ny miantso akoatran'io dia efa mazava ny teny dada Yahava hoe tena tena anareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia horoako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatra nareo na ny razanareo ary any ho anomponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho. Tena dada Yahava mihitsy sany no teny aminompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be diabe tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny Israeliana raha tratrana izy koa dia jerentsika ny Israeliana fa ny Israeliana nge zao mino an'izany Jehovah Jesosy zany inondro zareo ane zany nefa dia Andriamanitra ny Grika be zao dia inondro ny Israeliana samy manaonao foana dao zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany amin'izao tsika miteny zao. Zay ny antony nandefasan'ny dada Yahava naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza aorianany Elia dia loza matsiravina amin'ity taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatry hoe ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra amin'izay nareo dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vonjeny anao dia manatona ny Elia mazava be zany. Ndao ary avy toy-antsika koa indro avy ny andro Yahava zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa Yahava zay antona zanak'Israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa Yahava onisy teo zay antona zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany. Zay antona zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra fa ampidiko ho any amin'ny tany zay nomeko ny razany izany hoe horoahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao dia io tokoa zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsy tsy misy afaka mamaly an'izany izao tontolo zao fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny tany tao amin'ny taona 1822 tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny
araka ny ten'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'isy hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra, zany hoe fahampodinan'ny israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fahavianany iny eto indray. Zany hoe tena ny roahany dada hiavany zanak'Israely ary tena hoavy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina zareo tamin'ny taona 1822 saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay nisan'ny tadiavin'ny Eliam zao tsika miteny zao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Zany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola sy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israely ihany, ry hafa fireneny mba tonga saina daholo. Dia toisantsika ihany ilay teny fa za moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro hiava izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any antendrombohitra sy ny avona rehetra ary ny atsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy haiko le teny gasy mpamovo zany zay. Zany hoe injehako mihitsy nareo izy dada hiavary, tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy zany, ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia hovaliko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada hiava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy. Atezerana nge zany hoe samposampy fatiny sampinareo to nentinareo aty ohatr'izany. Nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra hoe ndao tsika hitodika fitiavana anareo zao. Andriamanitra kafa daholo ny antsoinao rehefa tsy hiavany antsoinao. Andriamanitra kafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Zay ny hafarany noho ny amin'ity Andriamanitra kafa natsono zareo. Tena tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Ohatry jerefantsika amin'izay ny tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona. Teny zanak'Israely. Foana hatrany amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia toko faha-enina. Vakitsika indray ny Isaia toko faha-enina manomboka amin'ny andininy faha-sivy. Ika vakitsika. Hoy izy, mandehanaka nazao amin'ity firenena ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity, ary ataovy lali-dalovana ny sofiny, ary ataovy mikipy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny, dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menomenona zany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo, nanao ny adalana faratampo nareo, dia namoa zany raha tsy efa manao foana daholo koa nareo. Rehefa tsy hahiavany na tsonao dia efa manompo sampy ianao dikan'izay. Profon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarany hoe Yavezy Jehova. Fa misy mbola tsy nanalany azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy, fa eo nefa tena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy hahiavany ny antsoinao. Fa tena mipetraka aminareo zay miantso Andriamanitra koatra ny hahiava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ny raisitsika mihitsy ny hoe raha ny bokin'ny Jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 ano any ny bokin'ny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika raintsika tsao ny boky hafa, raha ny bokin'ny Silamo. Taty amin'ny taona plus 600 izy ary ny tokony ho arantsika. Dia hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompo ny Andriamanitra Abrahama maro ianao, izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve
Zay tenin'ny Abrahama mivantana sy tenin'ny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny. Sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika, na ny tenin'ny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndriko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany, solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva, ny raha namonjy ny olombelona, ampafantatry ny olombelona hoe tia ny adalana nataonao e. Mbola anao adalana ihany ve anao dia ho fay ohatran'ny Israely ihany? Fa tena ny faiziny hoe Yahva io tsy ny Israely ihany. Ianao ve mitady famaizana ohatran'ny nazo anazy? Fa ny tena petrako aminareo rehetra izay mandray azy manderana an'izao tontolo izao. Elia mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany, dia eto amin'ity planeta Terre nareo ity, ianareo olombelona, mbola sahanareo ve nimbazimba an'io Andriamanitra Abrahama? Fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny entsoiny Abrahama anazy, azo vaina tsoa izy fa manimbazimba ianao rovovanao zany. Ary raha Yahva ny entsoiny Mose anazy, mbola manimbazimba koa anao raha hovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io hovainao zavatra hafa izy, dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonana amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany. Ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ny tena hoe mba jerevo amin'izay ny marina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo, tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaikina voalohany faharoa tamin'ny jio Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahva tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia, dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy? Tena tsy mety kosa ny zany. Ary profezany tsy misy afaka fahotana ny olona. Nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia 5:50 sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny heliko ireo ny hevitra mamisaraka an'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy miaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anareo dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any Israely ihany. Raha vao novainao io anareo dia efa nanota ianao. Satria ny tenin'ny mpaminany Israeliana hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy eken'io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ho voavaina izany. Raha vakitsika ny boky ny dity folony Jiosy, raha niresaka tamin'ny Israeliana izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana Andriamanitra fa izao rery ihany. Izay ny voalaza ao anatin'ny dity folon'io Andriamanitra io menany zanak'Israely. Izany hoe tsy ekeny mihitsy zany isy Andriamanitra hidobly anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa Yahva no anarany dia Yahva hatramin'ny farany. Ao vakitsika amin'ny bokin'ny Exodosy, Exodosy 20:1 sy ny faharoa ary ny fahatelo.
dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a, ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy, Andriamanitra reny naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama, dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose, fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza n'izao teny izao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy, araka ny Exodosy 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo moa zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io, fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevo tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra, na malagasy io, na anglisy io, na frantsay io, na afrikana io, na arabo io, na sinoa io, na japonais, na amerikana, hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no Yahva-Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israely rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary nisoratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminany n'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19:1. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro izany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yahva ny didi folo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiako tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko 8:20 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yahva hoe izaho no Yahva-Andriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosany dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anarany Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana Andriamanitra fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao, Yahva no anarako, dia aza asiana Andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava-be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso Andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa le antsonareo? Dia samy mandinika aza efa nanome santionina ny teo. Misy hoe miantso hoe ala, tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalaza ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehova, tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalaza ny soratra masina any Jiosy, bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose, Sefer Torah-ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehova, tsy izay ny anarany io. Misy miantso hoe Yahve, tsy izay ny anarany io. Fa ny anaran'ny nentsony Abrahama azy sy ny nentsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahva. Zay. Mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany. Mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy.
Andriamanitra Mose izy. Fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Isany anarany Yahva no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao nanina ianao nanova? Iza no teny taminao ho vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'ny Andriamanitra Abrahama izao zahatra nataonao izao. Satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny boky mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany ary boky nisy afaka itsika miaraka indray boky nisy ahy. Dia manasanao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isaya 48:11 48:11 izao ny voalaza. No ny tenako, eny no ny tenako ihany no naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anaran'ny dada Yahva. Lasa novainareo. Raha Yahva ny tokony hiantsonana azy, mandiny teny ianareo na ninona novainareo anarana io. Fa efa navy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Yahva tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezera ny dada Yahva amin'izay teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahva dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny ntsony teo amin'izay nareo ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zahatra niseho. Nalain'izareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy ny mampalahelo. Izany hoe nararotiny sasany ilay fisitany Yahva malala tamin'ny zanak'Israely, Yahva ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahvé, sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo. Mendrika ny potehany izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe efa iza moa anao izany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Yahva, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahva no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ity izy ity. Tsy matinareo izany anarana izany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo. Ary ny tompony fanahy. Tsy moramora izao nataonareo izao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra eny aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahva nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany fa tsy Yahva rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina. Mba tonga izay. Isaya toko fa teny moa izany 4:20 no vakentsika. Isaya 64 hoe nanomboka tsy misy ny antso anarany dada Yahva intsony ny olona satria tsy afaka miantso anarany intsony satria tsisy famonjena intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Isaya 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay.
tsy afaka miantsotsony ny anarany dada Iavany olombelona dia ny Israelianina. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifo maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada Iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalelo le tantara, tena nampalelo mihitsy. Ohatsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezerany dada Iavaza dia mbola nytoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Zany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22 dia miara-mijery izantsika zay. Jeremia 4:22. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko, izao tsy mba fantany, tsy fantany intsony dada Iavany. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iavany, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany intsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iavany intsony ny zanak'Israely. Teo le nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza azy, raha sendra misy miantso ny anarany dada Iavany dia nitenenina hoe aza miantso an'izany intsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vakitsika ny bokin'ny Amosa 4:4 angamba izy ianao vakitsika izay. Amosa 4:4. Vakitsika kely amin'arany Aosoa. Amosa, izay misy an'izany Amosa zay. 4:4 dia manomboka amin'ny 5. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay, dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa 4:5 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany le ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, ho enjehako mihitsy ireo sy dada Iavany, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany le faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve eo. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iavany. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iavany fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana intsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy intsony ary tsy nahalalana azy intsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iavany no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amiatezerany dada Iavany dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iavany hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotenana ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao Iavany namorona anao. Ilay dada malalako, dadany Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako. Dada izy ve Andriamanitra ve tsy atao dadako aminy? Dady fanajana anazy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso an'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely ary tena tafasaraka tamin'ny dada Iavany araka ny teny hoe indro ny tanany Iavany tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anarana io
efa mpanoty ianao ary tsisy Andriamanitra menanao zany io. Tsy menanao zany io Andriamanitra Abrahama io. Reraka ao fotsiny na miantsoantso tabataba azy, anao zo fihetsiketsena maketsemaka io, fa tsy menanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany. La ny andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miainao anao. Fa nazafaiko anie, ary io nge natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy antro Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manomy Andriamanitra Abrahama. Aza manontona le Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose, rehefa tsy hiteny hoe Iahava ianarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Eliam teny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka marina, fa tsy ianao mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy io Iahava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manotra dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fananao mipetraha ihany amin'ny anarana tsy izy io ianao. Ezekiela 7:20-24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroko anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iahava io, dia niova izy indao loha jevantsika le hoe ny fanahy izay manota no faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempolony. Mampatsefika anazy teknisiana na somary adiniky kely zany izay zazay. Dao tsy aloha jery an'ilay hoe Ezekiela 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiela 18:4. Indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany. Samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, velamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny anarana hoe Iahava. Iverenina amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny anarana hoe Iahava. Fa ray ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria maninona? Efa mandeha any ny loza amelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ry tenenako izao. Ny fikapoana eny aminao sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo. Dia mbola misy fotoana maizany fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome profo za. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny faotin'ilay izy. Tatony navoanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra izany hoe menono ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Daholo hoe jerevantsika io tena nipotehiny dada Iahava amin'izay hatrany amin'ilay tempolony. Raha vakitsika ny bokin'ny Jeremia feno izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iahava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 angambany izy indray zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fafito. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izy. 10. Vakitsika andidintsika eo ny avaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka. Fa ny Kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay
Ary ny miaramilan'ny kaldianana nenjika ny mpanjaka ka natatra ny Zedeka teny amin'ny taniny ay, ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramilan'ny rehetra, ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjakan'ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo masondrainy, ary ny mpanapaka anjodrina koa dia nivonoany tao Ribla, ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varany izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo esa moa le hoe amin'ny 720 roambinifolo nytoizatsika. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy amby 90 nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'ny Babilôna 720, ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny Ava avokoa. Zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nadoro. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany, ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely, naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20, noinge vijalivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo, manompo amin'ny andininy 9. Koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy hinonareo ny teniko ry Israelianina, satria Israelianina io resany io, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy Iava, ary hoentiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'ireto firenena manodidina rehetrareto, ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay, ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io, dia poteo ireo Israelianina reo, dia poteny Israelianina tokoa, ary potehonareo Babilônianina io Israelianina io. Dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanànan'ny Israelianina, dia nidoro rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany. Navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe doro io fa tsy araka amin'ireo intsony. Zay zany rehefa tehitra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra na fa Iava, ary ianao efa mpanota, mpanao ratsy. Ny ato amin'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany, fa olona parfait. Ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia, amanarivony. Ary efa be deaibe nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny hetsokoana hoe ianao hoe mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay nendrasan'ny Israely. Fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony, ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia, parfait. Atsony ianao hitotika hoe fiainany amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tetsy dada Iava tena nipoteny ny fiarahana aminy. Ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'ilay anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempolo ny entsonan'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novain'ny olona amin'izay ilay izy satria io tantara io tany amin'ny taona
moins 500 tany hoany io tantarany natongavany Nebokadnezara io tao moins 590 izy teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely zany hoe natao sesitany esclave dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo médiane persiane niditra ilay koa reny niditra ny grika niditra ny romanina ary taty aorindrinan'ny romanina niditra ny arabo ary teo na tonga ny famoronana ny anarana ihany koa satria hoe rava ny anarana dia namorona koa ny arabo namorona ny anarany hoe ala izy taka ny katolika romanina namorona hoe yave taka ny protestanta namorona hoe jehova samy ara namorona ary niforona dao naran'andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika ntsony nisany amin'ity tany ity samy nanao daholo rehetrarehetra zay na tonga nanana profeta ity ilay marina miverena amin'ny marina daholo miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy zay tsy marina nataonareo zay ary lazaiko areo fa tena fitiavana zao fitiavana ny hamonjy olona hanavitra olona amerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra aman-taninareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanota nge dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer l'étang du feu ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefako any ny mpanota izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako faro fotsiny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavan'izao soa ho anao zao izany tsy maniro afaka amin'ny fahotana fa jereo zay niaraka taminao na afaka anao tamin'ny fahotana move tsy mbola mangalatsy ihany ianao move tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay move tsy mbola mijangajanga ihany ianao jangajanga ngenao io manambady be dehibe io jangajanga ngenao c'est de l'adultère fijangajangana zany raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy no namboarana anazy ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona vady izy ireo ray ny vadin'ny Adama dia Eva ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama ko mahina tsy miverina amin'io nareo raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasy vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray ary zay no original zay fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dehibe io olona maditra zany mpijangajanga zany mpangalatra mpijangajanga ny mpanao ratsy mpijangajanga rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny amono anao tena miteny anareo mihitsy nefa fitiavana ho azo tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io izy no Andriamanitra verina amin'ny daholo zay rehetra miantso anazy iayavano anarana ary tsy manota intsony zay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia tsy zay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia satria zay miaraka amin'ny Elia zay na nytoa anarany hoe Elia iayavano ny mpaniraka azy dikany El dia Andriamanitra solo tena ny Andriamanitra ia mandendeny atao hoe Elia raha zavy za manavitra ny rehetra rehetra io izy tontolo zao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasiny teo vovonjy ianao engane konista ao anatin'ilay klasiny teo afika ianao fa ity ny famonjenanao zao teniko zao maiza ianao mitodika dao anaraka ny Elia anaraka ny dada iayava satria Elia nitondra anao any ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia fa manarivony anie njaranao mba miditra koa ho avonjeko koa ny fananao fa ny fanam-panota ny atao hoe mpanota dia ny olona nanovana eo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao fa mpanota ianao zay ny mpijangajanga mpanota ianao zay manambady be dehibe mpanota ianao zay mpiteny ratsy mpanota ianao zay mpisoloky mpanota ianao zay mpamono olona ianao mpanota ianao zay mamosavy olona ianao manota ianao zay manao zay animba olona ianao mpanota ianao zay Andriamanitra mampanota io miaraka amin'io fa mba tonga saina fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao mivakitsika teo zay ny fiafarany teliko mazava tsara aminao porofoko aminao fa fitiavany zany
Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara, fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy hoenoina teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, hoaringana ianao rehefa mpanota ianao dia hoaringana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia hoatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsakijana. Izany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Ireo no misy anga zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany daholo zany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15, mpaminany Israelianina no henonao. Anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Fakitsika sady amarantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israeliana eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15, eo avarantsika ara ny teny ho voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Izany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo dia zareo any anefitra amin'ny fotoana io. Dia izao, no hatsanga ny avahan'Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Izay, io mpaminany Israeliana ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianà zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Izay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Izay no jerevantsika sy ny tohin'izay satria famonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany, iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika etra izay nandresy nanaraka, ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nahazoana ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika tena nisy mihitsy ny lamina asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy, aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Io zany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fa tena napetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony ataonao fa zao ny teniko aminao mandarany Elia. Atrady andao iaraka amiko. Hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy, tsy hanarin'ny fanahiko fa hamonjy aho. Andao zay hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny Elia daholo amin'izay. Manerana an'izao tontolo zao. Honjeo ny fanahinao. Fa ny fanahy izay manova anarana dia ho faty hozy dada Yahva. Araka ny tenin'ny mpaminany Ezekely, mpaminany Israelianina zany.
Ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany io sy dada iava, ary izy tsy azonareo terena. Tsy mihaino izy. Tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony. Tsisy Andriamanitra ny teny an'izany. Fa ny mpanota dia ho alefako any amin'ny farihy amin'ny hatrafo ny teneny. Fandringanana, fahatezerana mirehitra. Zany ny miandry ny mpanota oatra anareo io. Dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta Terre ity. Mpanota daholo nareo olombelona rehetrarehetra. Tsy misy afaka na ny ray aza. Vonjeo ny fanahinareo. Lao anaraka ny hery ahy. Efa afaka itsika. Dada malala iava aho. Nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao. Ny nanam-porofona izay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo. Satria teninao avokoa zao, fa tena fitiavana ny teninao. Nampiseho miharihary amin'izay fa tenenao ilay Andriamanitra Abraham. Nasianao miharihary hatrany amin'ny anaranao, ary nasianao miharihary natao hitapoko hitam-pirenena, fa tsy mahay manota izay miaraka aminao. Zao Elia ny ranao zao mihitsy ny vavolombelona, sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy. Dada iava malalo, sambatra izay tafaraka aminao, fa tena voasoratra any amin'ny lanitra ny lanitra ny anarany. Tena avotra izy, ary ho tonga soa any amin'ny lanitra ny lanitra. Vonjeo izay mandre an'izao teny izao. Avoto dada iavao, fa hivavaka izay tiany tady ianao. Vonjeo ny tsirairay avy, fa tena fitiavana ianao. Tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina, mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana. Efa mandeha ny mpandringana. Dada iavao, vonjeo izay mbola azo vonjena, avoto izay mbola azo avotana, atao miaimiaino izay mbola afaka mandre. Voninahitra no mandrakizay. Saotra betsaka dada malala iavao, narany Jesosy. Amen. Dia mirary esotsika samy tenao soa ho amin'ny fitoza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada malala iavy angy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray.